manolotra ny arabaka makasitraka anao manaraka ny televizionna malagasy dia manasa anao hanaraka ny vaovao an-tsary manan-karena kolontsaina isika malagasy miompana amin'izay indrindra no isan-taratsika an'izao fampahalalam-baovao izao ny volana jolay sy volana aogositra no volana fanatanterahana ny fomba ara-drazana fanomezana sandry ireo ray aman-dreny nodimandry izay kolontsaina anankiray mbola mampiavaka ny faritra Atsinanana tapany atsimo tahaka ity nitanterahana tany amin'ny distrikta ny Antanambaomanampotsy ity ny farany herinandro lasa teo rahantsika amin'ny fanadihadiany vololony aina. Kolotsaina tsy azo dinganina 10 taona aoriana ny fahafatesan'ny olona iray ny fanomezana sandriny maty. Kolotsaina izay mbola mitana ny anjara toerany lehibe ato amin'ny faritany Tomasiny indrindra fa ny Betsimisaraka faritra Atsinanana tapany atsimo. Ny farany herinandro lasa teo dia fianakaviana 4 no nanatanteraka laosandry ka omby 4 no novonoina tety amin'ny Tsangambato Nambodisovoka na Antanambaomanampontsy. Fombafomba ara-drazana maro no hita nandritra ny fanatanterahana izany. Agezany voany taranaka tao zany mahatonga ny zanaka Betsimisaraka sy maintsy manatanteraka ny fomban-drazana satria matoy fomban-drazana sy mela dia ny olombelona rehetra dia tsy nidoroka ampitandagnitra fa olombelona ny voany. Ny fomban-drazana ty dia tsy maintsy misy laosandry dia ny solodrano zava-mahery amin'ny zanak'olombelona. Tsy afaka mihinana ireo omby novonoina nefa ireo taranaka ratsy vita ny tsemboka ho an'ny razana. Aomby 4 ny vonina tsy maintsy atono amina afo mba ho masaka misy le tsemboka miakatra. Zany angatahany tsara satria izana ny razana dia tsy misy ambony foana. Zany mahatonga hoe tsemboka ty azana sodrano fa ihinany omby matonga zany dia tsy manamana foana zany za madinika rehetra. Manana tsirom-panatenana amin'ireo fikasana tsara ho avy ireo taranaka nanatanteraka ny laosandry araka reto fanazavana izy ireo. Tanjona zany dia mba azahoan'ny sodrano amin'ny raha satria fomba malagasy fomban-drazana zay tsy azo ianarana mampiasa tsara. Fananovana izy tia ata-tsodrano izay iraisana ny fokon'olona Antanambaomanampontsy ka samy mahazo tsodrano daholo mivoaka ny Antanambaomanampontsy ny vahoaka ny Tamatavy ary ny vahoaka ny Madagasikara. Fianakaviana avy amina taranaka 4 nanatanteraka ny laosandry dia ny taranaka Randriantsalama, Lehendry, Bazily ary Alfred izay marihina fa ny volana Jolay sy Aogositra ny volana tena fanatanterahana ny laosandry izay eo ambany fitarihan'ny Tangalamena sy ny Vavanjaka. Namelona ireo fomban-drazana tamin'ny alalan'ny fanadiovana ny vavarano ny Morondava ireo ray aman-dreny ara-drazana tany Mahabo fanomezana hasina ireo toerana manana ny maha izy azy. Mitatra ny antsipiriam vaovao Isabelle Joda Celestine Ange Marsan. Ombivavy mena no novonoina teo amin'ny vavarano Morondava tao amin'ny distrikany Mahabo nanaovana ny sororano izay fomba ara-drazana fanao isan-taona ka efa lefy tao anatiny taona maro. Namoha izany ireo ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko 20 raha 20 izany teo aloha eto Madagasikara no ny fasimbany tanànany Mahabo izay kahony rano. Eo ihany koa ny fanaovan'ny sasany maloto ao amin'ny rano vola izay fandroany mpanjaka tamin'izany mba ho famerenan-kasina no anton'izao hetsika izao. Natao ty fomba ty nandroany izay manandanja ny lehibe tokoa satria tsy vitany anisan'ny sotaovana malagasy ato amin'ny foko sakalava dia anisan'ny fanomezam-boninahitsy an'ireo razana sy doany. Zany hoe ny rano ampiasain'ny vahoaka, ampiasain'ny taranaky ato izay miomponena ato Mahabo ampiasay koa igny moa midadatsy la katragny Morondava amin'ny mahavavarano Morondava azy ampiasainy rehetrarehetra ato amin'ny distrika Roe, Mahabo sy Morondava.
rehefa mampiasa rano gn'olo mihalio mihaloto ao gny mandro ao manasa maloto ao koa nefa mangalaky raha koa agnasoavana gn'ainy koa eo dia aminona omby mena omby vavy mena mba hanandrana na ilolora anasa ireny fidiova sy fahalotoa nataotsika mandritra ny tao regny. Nankasitraka ireo ray aman-dreny ny talepatry ny serasera sy ny kolontsaina aty Menabe. Famerenana ny hasiny an'ity toerana ity satria nanao sororano isika mba hanomezana hasina indray ity toerana manatantara ity. Ity toerana ity koa dia rano fisotro madio an'ireo vahoaka eto amin'ny distrikany Mahabo ka rariny raha verina izay hasiny izay ary anentanana antsika rehetrarehetra amin'izay fanajana hatrany an'ireo toerana ataoko hoe manana ny maizy aza toerana manandanja eto amin'ity faritra Menabe ity. Izao etsika izao dia noravana ireo antsa izay maneho ny fomban-drazana ary natreny ireo solon-tena-panjakana teto amin'ny distrikany Mahabo. Nampahafantarina ireo vahoaka ao Antanambe distrikany Befandriana Avaratra ny mazava-dehibe ny fanajana ny soatoavina sy ny fanajana ny fomban-drazana navelan'ny Razambe nandritra ny fandalovan'ny lehibe ny faritra tao an-toerana ity Antanambe ity moa izay anisan'ny toerana manana tantara ara-kolontsaina samihafa Everal Doerina ihany nitondra ny antsiprian'izay. Tafiditra natondreo ezaka ataon'ny lehibe ny faritra amin'ny politika ampapandrosoana izay apetrany ny famerenakasina ny mamalagasy isan'izany ny teto Antanambe Befandriana Avaratra izay isan'ny toerana manana ny tantarany ara-kolontsaina ka nionana Andriamatoa lehibe ny faritra Sofia Andriamatoa Josera Irene tamin'ireo vahoaka marobe ka nanatanterahana ny fomban-drazana teto amin'ity toerana masina ity dia toerana izay no asiany ny dadilahibe Jao Mpagnazary no amafisiny teto ny mahazava-dehibe ny fiverenana andoharano ny fitazonana sy ny fanajana ny mahamalagasy atsika tsy ho isy izany fampandrosoana izany raha tsy tia tanindrazana isika. Mitariky atsika hipody amin'izany fanajana ny fihavana malagasy zany ary zany mahasarotin'izao misy olo mandribajiba mametaveta tany masiny na aiza zio na aiza chef de région de tsy handefitra amin'izany dadilahitsika izy ko tsy voahaja firazananatsika ko tsy voahaja atsika io tsisy dikany atsika manaja ny fomban-drazanatsika voalohany atsika manaja ny ramandehantsika voalohany zay vao misy olo manaja ny ramandehantsika ndraiky firazananatsika magnentina atsika ary manome toromarika sady mampitandriny zava-dehibe ho an'ireo mponina teto Antanambe Befandriana Avaratra izao fitsidiana izao izay navelom-panantenana azy ireo hetahetiny reto vahoaka ireto raha teo ny toizany izao fitsidiana izao matetika. Fianakaviana iray nisy iray mpianakaviana voalaza fa mpamosavy tany Amboditononona no narian'ny fokon'olona olona efatra amin'ny fotoana samihafa no heverin'ny fokon'olona fa efa maty noho ny vosaviny nentina tamin'ny tribonaly ambaratonga voalohany tao Fenerive io olona io. Intelo niakatra fitsarana izy saingy naverina amin'ny fileovana ny raharaha ka nidina tany amin'ny fokotany ny solon-tena-panjakana nandamina Abel Benjamin. Rasy amin'ny fiarahamonina be sy misaraka ty amin'ny fokotany ambanivohitra ny tsy mifampiditra trano tsy angalana na omena hafo indrindra fa tsy mahazo ansafa no tsy mahazo raha vidina amin'ny labotiky. Io no fiainan'ny fianakaviana iray nary ampokon'olona eto amin'ny fokotany Amboditononona commune Ampasina Mangory rehefa nisy disadisa mosavy tamin'ny alalan'ny famadihana fomban-drazana tamin'ny fanomanana Tsaboraha. Nisy narary zegny araiky aminjare tompony Tsaboraha io narary tonga de maty. Ke ko maty izy ndraiky alahy rolaigny nataonjare nikodidiny fanambanam-bato namony lay maty. Vavaka mikatotika za take voalohany ty nagnano président-mpiangonana za komity mpiangonana za zao tsy nataoko raha zay ary tsy nieritreretiko satria zaho nataonjare olo maventy fo zavatra karazany eo karazany fiambenana andavanandro karazany fialogna tsy asainjare mividy raha tsy kehinjare zahay zegny tsy mahazo mandisa andamasina aketo zahay tsy miaraka amin'ny fokon'olo zegny tsy mahazo mahandro andambikon'olo zegny le raha mahazo anay akeby hatrakeby. Raha ny fanazavan'ny fokon'olona dia tsy voasambany fa
Nohatra ny nefatra voatontonona ho mpamosavy ity raha mpianakaviana ity. Efa nandalo tribonaly ambara tonga voalohany eto Fenerivosinganana ny raharaha fa natolotra eo ampelatana ny fileovana ny handaminana azy. Tonga taty amin'ny fokotany ny hainy ny andany sinankilany ny lehibe ny fileovana Henri Jocelyn. Ny fiarahamonina Betsimisaraka moa zany surtout fiarahamonina ambanivolo. Maro ny ramsa famaofao. Io zavatra io nefa tsy afaka miala amin'ny tangalamena atsika sy ny fokotany amin'ny fandaminana. Zany hoe ny ray aman-dreny. Eto zany misy zavatra tsy maintsy alamina satria efa tonga tany amin'ny tribunal ny raharaha dia tsy dia vavaly zava-misy. Ka eto zany nidina ifotony zany zay aty amin'ny préfecture mijery hoe inona ny zavatra tokony entina andaminana ny fiarahamonina aty amin'ny fotony zany. Dia nijerena daholo ny fomban-drazana rehetrarehetra hoe inona ny mety andaminana ny fiarahamonina amin'ity fokotany amboy tononana aty. Nomena fotoana andinihana ny fokon'olona amin'ny andraisana natsia ny ray mpianakaviana izay voatontonona ity. Tsy mbola hita ny marimaritra resana tamin'ny fiaonana voalohany ity, fa mbola ho izy kosa ny fampidiniana amin'ny herinandro ho avy io. Ho entrany ny lehibe ny fileovan'ny Fenerivosinganana. Tondolo ny fanabeazana ny mpianatry ny sekoly Sacré-Cœur avy ao Ambovombe no laharana voalohany amin'ireo sekoly 10 avy amina drainina 3 nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny fanoroatika andian'ny fahadimy. Izay karakarainy nofy iandrona andritry ny 3 andro atao Ambovombe medaly, sertifika sy loka maro samihafa no natolotra ny voalohany sy faharoa ny fahatelo raha nitatitrizan'ny nantenaina Joa Marcelin. Ny mpianatra avy eto Ambovombe Androy no nahazo ny laharana voalohany amin'ny faninanana amin'ny fanoroatika andian'ny fahadimy ity. Ny avy ao Tsombe ny laharana faharoa ary ny avy ao Amboasaratsimo ny laharana fahatelo. Vonto fahalalana ireo mpandray anjara rehetra nandritry ny 3 andro nanatanterahana ity hetsika ity ka nankasitraka ny fikambanana nofy Androy izay nikarakara ny hetsika sy nampiantrano azy ireo. Dia isorana betaka ny association nofy Androy nikarakara n'izao fifananana masina satria ny fanabeazana dia asa masina izy io dia irariana ny hipida ny hatrany satria manampy hatrany ny fahalalany ankizy eo amin'ny resaka fianarana izay fananana izay. Dia semanao tomponandraikitra indrindra coordonnatrice izay nikarakara torak'izany koa ireo staff dia misongadisaka nefa satria sambanay izay nandray anjara ao Amboasaratsimo. Sara marina fa efa nifaina zay tao Amboasary misy privé maromaro misy fanjakana dia zay voalohany tao tamin'izay fotoana izao dia rehefa tonga fanana région misy région Androy dia nalazo lara fahatelo dia makasitraka reo makasitraka tompolazy tompavy fa mbola be ny afara farena zay sy mety. Tanjo nofy Androy amin'ity hetsika ity moa dia ny hanandratana ny fahaiza-manan'ireo tanora ireo sy hamporisihana azy ho tia fianarana mba hananana ho avy mamiratra. Marina moa fa ty hetsika ity dia andraisan'ny sekoly rehetra anjara fa tsy ho an'ny sekoly miara-miasa amin'ny nofy Androy irery ihany. Zay amin'igny fa hanatsara ny vokatra vary amin'ny ampahany any Menabe ny fanarenana ny lakan-dranon'ny Bedimaky any Morondava ho atao farak'izay aingana ny asa mba hahatratra ny ketsa ho ataon'ny mpamboly vary any an-toerana. Mitatitra ny Antsipiriam-baovao Isabelle Juda Celestine Andry Marson. Fotodrafitrasa maharitra no hamboarina ao Bedimaky amin'ny alalan'ny fitondrana fanavaozana ka hanatsarana ny vokabary ato amin'ny district any Morondava. Efa mipetraka zany ny organisation avy any amin'ny ministère amin'ny fanaovana misy ny atao hoe travail d'urgence asa maika zay ho atao amin'ny avy aty Bedimaka fanampiana ny barazy zay efa nanomezan'ny ministre Gony mba ahafahan'ny rano miakatra any amin'le canal bétonné natao zany hoe ampitomboana ny débutny rano ao amin'ny canal Bedimaka. Faharoa travaux d'urgence ihany koa nomen'ny ministère dia ny fakana ny fasika any amin'ny barazy any tapiny Dabara izay tsy maintsy ho taterahana ao anatin'ny 2 volana zay zany baiky ny fanarahana mba ahafahana mamonjy sy manatratsa nyreo ketsan'olona aty. Misy ny laharam-pahamehana ka tokony fa élargissena io vavan'io fa kely lasa canal raha tsisy kirazy sisy élargissement ny raha tsisy io na ny berge fa potika aby fa zay zany nangatahanay hetahetanay aty. Isy ny fanaovana barazy an'io fahasoaloha ao fa io ny tena manahiranay esoranay zay hatreto ary misaotra koa nyreo
hitsidika anay agny matetiky KMT faly zahay fa misy solotena manakaiky ny tantsaha eo anivon'ny fanjakana mijoro anany zao ka mihintsy matoky zahay fa fanovana tokoa amizao fa isy vokatsoanay ao tantsaha Bedimaka. Tokony ampifanarahana ny lamina amin'ny famboleny tantsaha ny asa atao. Faly zahay zany fanamboarana ny fanarenana ny kanaly Dabara zao. Fagniteko apita aminareo mpitondra fanjakana zany de ty ihany. Hanapaka ny rano zao amin'ny fagnamboarana io zany tsy hay nahatra na hanakory. Ny tantsaha nefa efa tafiditra amin'ny asa maro tsy tokony tsy forona amin'ny dépense. Nefa ny hanapaka rano tsy hay nahatra ny fanapahana an'le rano tsy hay na halakilaky zay zany mba tianay ho fantatrareo mpitondra fanjakana mba hijery an'izay fa tiatoko ny tantsaha zay amin'ny asa zay efa vita amin'ny fanamboarana kanaly zao. Izao ezaka ataon'ny fitondrana izao dia nyloran'ny vahoaka ny fisaorana ho an'ireo tompona andraikitra avy eto anivon'ny faritra Menabe izay nampita ny taraina. Ezaka ho fanatsarana ny fambolem-bary iny fa manodidina ny 10 taona isan-taona kosa ny vokatra lavanilina any amin'ny commune ambanivohitra Amboditsikidy distrikany Bealanana nahitana fiakarany ny vidiny tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa araka ny fanadihadian'ny mpiasan'ny televiziona malagasy any an-toerana. Ankoatran'ny volovary sy kafe dia anisan'ny fotom-pivelomany mponina ato amin'ny commune ambanivohitry Amboditsikidy aty amin'ny distrikany Bealanana ny fambolena lavany. Tombanana 10 taona isan-taona ny vokatra lavany mivoaka avy eo amin'ireo fokontany 10 ato anatin'ity commune ity ka mba ho fanatsarana ny sehatra ara-toekarena eny fotony hipaka amin'ny farim-piainan'ny tantsaha-pamboly dia misy ny ezaka nataon'ny fitondrana ny fanavaozana amin'ny fampiakarana ny vidiny lavany nandritra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny lavany maitso tato amin'ny fokontany Ampombirezy commune Amboditsikidy iarahana amin'ireo mpandraharaha ka Andriamatoa Andriatsara Antoine no mividy lavanilina maitso amin'ny vidiny R1,000 sy R5,000 ny iray kilao. Nisy ny fiakaran'ny vidiny tamin'ity taom-piotazana ity satria dia R500 ka hatramin'ny R2,000 izany teo aloha. Tegna faly ny vahoaka noho ny fiakaran'ny vidiny lavany amin'ny vidiny R1,000 ny lavanilina maitso lava ary amin'ny vidiny R10,000 ny fohy. Agnitinegny fô hiakatra bebe kokoa ny to amin'ny tagno tanito zany ny fitaom-piotazana amin'ny tagno ho avy satria mo tetaloka zany somary naratra zany ny vidiny lavany avy amin'ny fiakaran'izy eto vogno zany ny tantsaha hamokatra ary karakaran'ny vokatra zay fa misy. Manantena atrano ireo tantsaha-pamboly fa itoy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanarenana ny seha-piarina lavany. Niatrika izao fanokafana ny tsenan'ny lavany izao ny solon-tena avy eo amin'ny fitaliovanparitry ny varotra sy ny fanjifana Sofia mba hisiny ny varotra ara-dalàna sy mangarahara ka samy ahazo tombony avokoa na ny tantsaha-pamboly na ireo mpividy. Nanatanteraka atrikasa tombana makasika ireo tetikasa niarahany tamin'ny FFF FAO ny fivondronam-ben'ny tantsaha malagasy na ny fekritama nandray anjara ireo tantsaha mpitarika miara-miasa amin'ny fekritama ao amin'ny distrikany Vatomandry sy Mahanoro tsy afa-misaraka amin'ny famokarana ny fitompoana ny zo hisitraka ny tanika nasongadina manokana ny resaka fananantany ahafahana mandray anjara amin'ny fahalovany tena ara-tsakafo sy famokarana miaro ny tontolo iainana izay paikady mpamokarana imasoan'izy ireo na diabakoly TV-ny Vatomandry. Paikady mpamokarana apetraka ny fekritamana amin'ny fivondronam-ben'ny tantsaha malagasy hatrany ny fampiroboroboana ny alavantopoly izay misy fenitra telo lehibe dia mifanajariana ny tany sy fanatsarana ny tontolo iainana, fahaleovantena ara-tsakafo, ny fisiany fidiram-bola maharitra sy fanatsarana ny velotena. Manome tantsorika amin'ny fanatanterahana izany ny tetikasa FFF na Forest and Farm Facility izay mamaraparana ny dingana faharoa amin'izao 4 taona niarahan'ny rotonta ny asa taty amin'ny faritra Atsinanana izao. Mahavelom-bolo ny maro ireo mpikamba ny fekritamana nitatra velotena vaovao anisan'izany ny fiompiana tantely fa ao ihany koa ireo fanatsarana ireo fomba fanao efa mahazatra toy ny fambolena kanelina, fambolena jirofo, ny fambolena lavanilina. Tao anatin'izay taona maromaro ny rahana ny asa izay dia ny avo roa eny, telo eny, efatra eny ny vokatra ataon'ireo tantsaha ireo noho ny fahaiza-manao sy ny fampisarana noho ny traikefa izay niasahana mahatsaraina sy indrindra ihany koa
noreo tantsotroka natao ny mpiara-miombinarika rehetra isan'ambaratongany. Anisan'ny miara-miasa ny fekritama amin'ireo mpiara-miasa ny ministera ety fotony ary ao ihany koa ireo sehatra tsy miankina izay manampy bebe kokoa anay amin'ny tantsoroka sy ny ara-teknika. Miandratra tetika asa vaovao ny fekritama kehitriny ka ahafahana manatsara bebe kokoa ny ezaka vita nanatanteraka atrikasatombana teto Vatomandry izy ireo ny jerena ny tena maharary an'ireo tantsaha ka nisongadina ny olany fananantany sy ny fiarovana an-tany. Ny tanjon'ny atrikasandroany dia fanamafisana ny fahalalan'ireo mpikambana indrindra fa ny mpikarika fekritama aty amin'ny faritra Atsinanana izay misy ny distrikany Vatomandry sy Manoro. Mahakasika ny fananantany niarahana tamin'ny tompona andraikitry ny birao ifotony fananantany amin'ny commune anankiroa. Izany hoe efa nisy fampahafantarana, efa nisy ny dinikasa, efa nisy ny atrikasa natao fa fanamafisana amin'ny tsaratsara kokoa mba ahafahan'izy ireo mahazo an'izay zo fitopona ny tany izay sy mahafantatra ihany koa ny fananantany ary ahafahany ihany koa manaparitaka any amin'ireo mpikambana fekritama namana izay tena mila an'izany amin'izao fotoana izao. Vaindohan-draharaha hatrehina ny fanampiana sy fanentanana irosona amin'ny fisitrahana ny zo amin'ny fananantany izay satria fotra iangana mankany amin'ny fampandrosoana. Misy andian'ny olona nanopom-ponenena ka nitrandraka hazo sarobidy ao anaty alafady ny Besangomby any amin'ny commune ambanivohitra Bemanevika Ambanja. Hazo vaventy maro no tratran'ireo tompon'andraikitra miaro ny tontolo iainana any amin'ny faritra Diana iny ny antsipriany izay hoentin'ny Lucien Tongarafo. Noho ny fahenona fa misy fahasimbana ny alafadiny Besanganomby dia ny tety fokotany telo atao anatin'ny komine ambanivohitra ny Bemanevika andrefa toy ny fokotany Martogny, Ambodifra ary Maroariva amin'ny distrikana Ambanja. Ireto tompon'andraikitra avy amin'ny sampandrara miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miaro ny tontolo iainana aty amin'ny faritra Diana nanentana nampitandrina ireo tsy manara-dalàna aty an-toerana. Taorian'izay dia nidina ifotony atao anatin'ity alafady ity. Hita teto fa misy andian'olona efa manorom-ponenana manimba ny ala mitrandraka ireto azo sarobidy ireto. Vino le raha hitantsika reto baka tambany jusqu'à zo direct fa hetsika fa misy mpitrandraka ato mety misy olo mipetraka mitoby raha misy fitrandrava. Tsy tanjontsika andeha ignena olo andeha rabe fa atsika hoe mila mahita hoe fa zao misy fitrandrava dia afahantsika miplanifie karakoriny misy any opération zay tokony ataontsika amin'ny magnaraka. Atsika jiaby donc samy mahita fa misy fitrandrahana ato dia efa misy olo mitovy dia zay fa misy ny opération tsy raha natao fa tegna misy antony le nagnanaovana izy. Tratra teto ihany koa ireo hazo ketikety maro tokony miisa 80 kosa ny blokazony hazo vaventy ka saina ho ahondrana makany Nosbe. Ka manomboka eto dia wisy ny fepetra zay ho resiny dia na fagnentagna na raha nataonay eto fa ararotiko amin'izay hoe ho antsika zay mipetraka aty amin'ny fadry indrindrandrindra fa olo hafa zay mietretra nandeha aty an-tany be ndrefagna raha ohatra ka andeha hitrandraka kakazo zay ny ataony ny etreretiny ajanona hatreto fa entitra dia entitra ny mpitondra aty fotony amin'izay fagnararotagna sy ny fandrobatagna kakazo zay. Marihana fa ity alafadiny Besanganomby ity dia sady tsy tafiditra anatin'ny faritra Kobabiana tantany ny ONG Famelogno ary tsy anatin'ny faritra Kobabiana ny Nosy Ankivonjy tantany ny WCS. Mbola ambany ny tafisitrahan-jaza kopia any amin'ny distrikany Vohibato antony maro no mahatonga izany eo ny fahalaviran-toerana sy ny fatahorana miditra birao eo ihany koa ny fatokisan'ny tena amin'ny mpiara-monina ampitondraina ny antotan-taratasy sy ny vola miaraka amin'izany kanefa tsy tonga any amin'ny andefasana sy ny antony maro samihafa. Misy kosa ny fandraisana ndraikitra nataony Vozama izay nanome kopia ankizy mahery ny arivo any an-toerana etsika tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny 17 taona ny Vozamana ny vonjeo ny zaza malagasy. Angelo Randrianomana nitondra ny antsiprian'izay. Mbola hatarazo mipetraka aty amin'ny tontolo ambanivohitra hatramin'izao ny tsy fanaovana laharam-pahamena ny fanamboarana kopia ho an'ny zaza voateraka noho ny antony maro no mahatonga izany. Ao ny fahalaviran'ny toerana, ny fahatahorana miditra birao sy ny maro hafa. Isan'izany ity fianakaviana iray mananjanaka valo mianada tsy nahavitana kopia daholo tao amin'ny komina ambanivohitry Vohitrafeno distrikany Vohibato.
Atin'ny sananana zazakopia iny dia magnaty siany dia magnadedy dia avaizy aty dia savita hoy tena magnaty sy volana iny raha misy directeur ary dia tena savita. Isaky niteraka ny zaza dia tonga teto foana. Mihamaro araka izany ny zaza tsy mianatra anty-antoerana no io tsy fisitrahana kopia ara-dalàna io. Manao ny ezaka ny fikambanan'ny voazamafy anaratsoa na ny vonjeo ny zaza malagasy. Faritra Matsatra ambony dia mbola betsaka ny ankizy izay tsy manana kopia izay dia ny ONG Voazama dia miasa amin'ireo ankizy ny fanabeazana moa izany dia izay no tena fototra ary ny fananana kopia io izany dia anisan'ny sakana ho any ankizy tsy andehanana an-dakilasy ka izany no antony anaovana izao ezaka kopia izao sady fanamariana ihany koa ny faha-telopolo taona ny ONG Voazama. Commune anankidimy izay no vita ny tamin'ity fanamboarana kopia faobety ny tany Nasandratrony, Ambondrona, Sambavy, Masobe ary Azoary. Dia androany izany no anjarana aty amin'ny commune Votrafeno dia misy 300 ankizy izany no sitraka ny kopia faobety. Fa raha totalina izany ny hatramin'izay miampy an'ilay commune dimy efa teo aloha dia 12 amby 150 eo izany no ny ankizy mpisitraka amin'izay kopia faobe izay. Izao fizarana kopia mitety vohitra izao no tanteraka teo ny fiaraha-miasa feno tamin'ny alalan'ny fitsarana mba rahatonga voalohany fianaratsoa. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikanina ny tany Vangaindrano na nitanteraka tagna maro fanadiovana manodidina ny borao-panjakana rehetra any an-toerana ny fikambanam-behivavy Valomaro sara ny tatitry Todrosoa Patrick. Raika amin'ny 30 Jolay, andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Fanomezam-boninahitra ny zara-briky lehibe entin'izy ireo amin'ny fampandrosoana, ny fandriam-pahalemana ary ny fandrosoan'ny Afrika. Sady hanamafisana ny ady ho amin'ny fitovian-jo sy fanomezan-kasina ny vehivavy. Nanamarika izany ny fikambanam-behivavy eto Vangaindrano. Asa tagna maro fanadiovana ireo borao-panjakana no nitanterana tamin'izany. Aty amin'ny résidence ny district ny dioviny da samby manana tanteraka an'izay aby zany ny fonctionnaire rehetrarehetra efa Vangaindrano eto. Asa tagna maro fagnadiovana ny bureau rehetra ety amin'ny district ny Vangaindrano. Agnatin'izay zany ny bureau ny topoche domaine, le bureau ny centre fiscal, bureau ny perception principale, le bureau ny population. Samy diovina aby zany io androany ho mariky ny 31 Jolay andron'ny vehivavy afrikanina. Tagna maro ny safidianina satria amin'izao zany tena maro ny sairana arabola. Raha vao esikafa zany nataonay dia tsy maintsy misy vola resaky vola. Ity tagna maro ity zany dia natao mba hagnamoragny ny vola mety hizoso na amin'ny bureau ny vehivavy Valmarsy zany na amin'ny sirairay. Hankalazana isa-taona manomboka izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikanina ka amin'izany no hanasongadinana ny fomba amampanao aty amin'ny distrika. Eo ihany koa ny fahaiza-manao ananan'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa. Nankalaza ny 70 taonany ny sampana mena sy sampana mavo ho an'ny Skotsazalaho ny faritra Fitofinangy etsy Karaponona no nanamarena izany tao amin'ny distrikany Manakara niarahana tamin'ireo fikambanam-ben'ny Skoto any an-toerana. Rokira Tianjanahary Séraphin Andriamanjaka mitondra ny antsiprian'izay. Mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy olo-pirenena vanona amin'ny fampivelarana ara-tsaina sy ara-batana ary ara-panahy ny Skoto zazalahy na ny tily eto amin'ny faritra Fitofinana. Teto Manakara nankalaza ny 70 taona ny sampana mavo sy ny sampana mena izy ireo ka hetsika ara-pinoana sy fampiratiana ny vokatra ny asa tanana vitan'izy ireo no natao teto Antotany Malaky ny commune Ambonivohitra ny Manakara. Izay dia Skoto zazalahy atao agnatin'ny faritany Fitofinana izay antsoina hoe tily. Angarana taona tandroany nankalaza sy nanome voninahitra n'Andriamanitra noho ny fahazahoan'ny sampana mavo sy ny sampana mena ny 70 taonany tamin'ity 2024 ity. Ny fanompoana fivavahana tao tany amin'ny Anglikana Mangaritra fanompoana fivavahana tamin'ny Maraina. Dia ny farangana tamin'ny fampiratiany asa tagnana izay natao tolakany teto zao. Izy koa zazalahy da manana ny talentana manokana, ao ny mahay asa tagnana, ao ny mahay ny vokatra maro samihafa izay avy amin'ny alalan'ny savony, izay ny nampiratianay teto. Resaka talenta zany famoahana talenta ny nampiratianay tamin'ny tolakany zao. Ny tany sy ny zava-kendrena dia ny fampivelarana ara-saina sy ara-batana ara-panahy ho an'ny Skoto zazalahy mba ho tonga olombanina ho voa. Zany hoe voa
fa volombelon'i Jesosy Kristy olom-pirenena vanina andry ny fianakaviana ka 3 taogna zany raha ohatra hoe fohy ny ray aman-dreny fa salatao efa maharaky ambarantonga tsirairay agnatignato da ny sapana mavo 5 taogna ka hatramin'ny 20 taogna da ny sapana maitso na tily 12 ka hatramin'ny 15 taogna da ny sapana mena 9 ka hatramin'ny 17 taogna da misy sapana mena fify 20 taogna no miakatra misy mpiandraikitra magnabe izy reo 20 taogna no miakatra zay mpandray fanasany tompo na mpanatona agnatin'ny fiangonana zay tandrify anazy zay magnabe be mila magnano visite des parents fagnafantra amin'ny ray aman-dreny mba fanabe sirairay mba fantrany ino ngolana ny fizaty mba fana mifameno amin'ny fanabeazana tsy manavaka finoana ny skody zazalahy eto Manakara mitaiza ara-panahy mifanampy amin'ny asa-panabeazana mitarika ny tanora amin'ny lalam-pianana tsara sy ho avy mamiratra. Tontolon'ny fanatanjahantena an-tany fotsiny no nampiatrano ny championnat régional amin'ny 20 arivo ny taranja basketball U16 la sivavy tamin'ny mpikalaliana tanteraka no nantontosana izany tany an-toerana raha nitatry onja handry amin'ny tantsoa. Ny basket mila discipline de cohésion satria sport collectif ali izy de mila cohésion be zany sur terrain de ny velan'ny concours de indrindra ny fianona coach portant be. Club 40 lasivavy avy amin'ny section 4 ato Vakinankaratra no nandray anjara tamin'ity championnat régional ity. Raha toka tsy nahitana solotena ny section ny faratsio. Hita hoe niezaka zany ny tsirairay hoe hitaiza ny tanora. Ny tombo zany ny mpandray anjara. Faharoa manaraka zany de misorana ny député sy fitera-panjakana eto amin'ny district Antanfotsy satria rehefa nifanaraka tamin'ny section zay de tao anatin'ny fotoana fohy de efa nanome toky zareo anangana foto-drafitrasa ohatr'izao. National moa zany de miakatra ny solotena roa mihoatra arakaraka ny fandamina ny niveau fédération ihany. Fa ny voalohany sy faharoa zany tonga de miakatra mandeha manao championnat national. Antsirabe voalohany avokoa no niatrika ny lalao famaranana. Ny UFBC no tompon-daka teo amin'ny squad lehilahy rehefa nandavo ny FBC tamin'ny isa 4-20 no 2-20. Teo amin'ny squad vehivavy ny JEA nandresy ny FF Pro tamin'ny isa 2-20 no 20-30. Championnat régional moa zany de efa niomanay hatramin'ny volana septembre tamin'ny heritonga vao nanomboka mihitsy moa zany saison de efa niomana ary nisy mikotrana fa reny ny vokatra moa zany de tsy natao makivo fa mitrakatra satria mbola nomana national de any no miezaka mba handresatra any amin'izay. Angadina nanana ity kianjana andraisana ny lalao famaranana teto ambony Atsimo ity ny solombavambahoaka Narson Ravidimanana. Mitoetra ho andrehetra ny kianja afaka mampiasa azy avokoa saingy mba ho fitandrona azy dia natao eo ambany fitantanana sy fanaraha-maso ny lycée privé luthérien Antanfotsy sy ny section ny basketball Antanfotsy. No tanteraina ny farany herinandro teo ny lalao famaranana ny tournoi intercommunal no karakarain'ny section football Betafo ka ny tambatra FC Ampahachimima sy ny FC Olympique Ambaniarana no niatrika ny lalao famaranana. Ny FC Olympique Ambaniarana no nibata ny Amboara araka ny tatry Aingo Ratsimbazafy TVM Betafo. Manana ny hoaviny tokoa ny tanoran'ny Betafo raha ny taranja baolina kitra no resahana. Ankoatra ny fahaiza-manao, manana ny hery sy tanjaka tokoa ireo mpilalao ireo. Tombony ny fisian'ny sakafo ara-pahasalamana izay vokarina anty-antoerana. Antony ny karakarany section football tournoi intercommunal izay nandraisany kluba 13 anjara manerana ny distrikan'ny Betafo nandritra ny 4 bolana teo eo. Ka ny farany herinandro teo no tanterana ny lalao famaranana. Ny fanao isan-taona moa zany de misy ny tournoi intercommunal izay hiantsona ny commune rehetra 20 ato amin'ny distrikan'ny Betafo. Nahitana 30 ekipa de somary nasiana ihany koa zany karazana poule zany le izy de izay mivoaka poule zany no manao ny 16e de finale. Izao no ny lalao famaranana de nivoaka pandresy moa tamin'izany olympique zay arabaina eto.
tonga nanome voninahitra ity lalao famaranana ity moa ny filohan'ny ligipatry ny taranja baolina kitra vakinankaratra nambarany fa manome tantsoron-kahatra any na ara-teknika na ara-materialy izy ireo ka mampirisika hatrany ireo seksiona 7 izay mandrafitra ny faritra vakinankaratra handray anjara tahaka izao. Manao tantsoroka zay ngamba ny tena azo ilazana anazy andreo section raisiko ohatra hoe fampifanana ireo tsara fampifanana ireo kamazatra sy ny sisa mety misy ihany koa toana ara-materialy mety ataon'ny ligy arakaraka ny filana ilay section zany fa na izany tsy zany zay tsy mametraka tsipika lehibe arahana ihany amin'ny sport fédéral hoe ny ainao anaty rafitra eo sport zay tanterahan'ny ligue sy ny section. Ny FC Olympique no ny boatany amboara izay manana tombony tokoa satria efa intelo nahazo izany amboara izany rehefa nandresy ny tambatra FC Apachimat mariana moa fa mpitsara iraisam-pirenena no ny tsara ity lalao ity. Aoriana izao dia ny tournoi U15 sy U18 indray no tanteraina raha ny nambarany mpikarakara. Ny ligna laotra mangoho ny fandrombahana ny medaly sy ny amboarana ndrisy ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny taranja panatanjahantena pentathlon moderne na laseron izay no tanteraina tao vakinankaratra ny voalohany volana aogositra lasa teo. Jean-Emery Andrenjatovo mitondra ny antsipiriam-baovao. Medaly volamena 8, medaly volafotsy 8, medaly limo 4, miampy amboara miisa 5. Ireo no vokatra azon'ny atleta ny solotena ny ligna laotra mangoro tamin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny taranja panatanjahantena pentathlon moderne izay nitanterahana tao amin'ny kianja André Resampantsirabe faritra vakinankaratra ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo. Ligipatitra 4 no nandray anjara tamin'ny fifaninanana dia ny ligna Nalamanga, Itasy, Laotra mangoro ary vakinankaratra Pampiatrano. Raha ho an'ny ligna laotra mangoro dia fahombiazana ho azy ireo iny fifaninanana iny satria na dia tao anatin'ny fotoana fohy azy ny omana sy ny tsanganan'ny ligy dia tsara ny vokatra ary norombahan'izy ireo ihany koa ny amboaran'ny meilleur ligue. Tsirabe championnat national laseran ao amin'ny pentathlon moderne moa izy io dia laotra mangoro manokana tonga atleta 520 telo ny coach ary ny ambiny atleta hazakazaka. Tao anatin'izay zavatra zay no sambany tokoa ny atao amin'ny ligue pentathlon mangoro no nandray anjara tamin'ny fifananana io. Ny vokatra zany dia tena hoe na afa-poly izy na ho an'ny kategoria hatrany afarany indrindra ka hatrany afarany zokony indrindra dia tena nanjakan'ny laotra mangoro tanteraka ny fandrombahana ny vokatra. Tsy ho ela dia antanteraka tetikasa entina hampandrosoana ity taranja panatanjahantena ity ny mpitantana eo anivon'ny ligna laotra mangoro. Mivolatra ho anrehetrarehetra zay moa mbola anao anazy ity eo niveau secours mahitiavaka 3 volana 4 volana anaovana lancement ny hoe promotion an'le izy dia interétablissement no ataonay fa mila fotoana moa dia afaka 3 volana farafahalohany satria miandry fidiram-pianatra dia anentana ireo secours amin'izay zavatra izay. Ny alahady tolakandro no nigadina teto Moramanga ny délégation rehefa avy niatrika ny fifaninanana ka tonga nandray sy nankasitraka tamin'ny ezaka nataon'izy ireto ny talepatry ny tanora sy ny fanatanjahantena laotra mangoro. Rearea ny faritra laotra mangoro ny manana ny mpiara-miasa ao aminy sady tompon-daka ny Afrika no coach zay ataontsika zany tena mahomby tokoa satria raha ny ezaka zay natao tao anatin'ny fotoana fohy dia efa nahitantsika vokatra sahady zava-dehibe zay ka eto zany dia mba manentana ihany na zany naty zany ary mba hifanohana itsika tsy hanao tantsoroka ao anatin'izany taranja zany satria mba velom-panantenana tokoa raha ohatra ka ny vokatra toy itony. Fantatra fa tafiditra ao anatin'ny fanomahana sy fitiliana ireo atleta isolotenan'ny Madagasikara hiatrika ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika izay tao any Ezipta ny 9 ka hatramin'ny 12 oktobra ho avy izao ny fifaninanam-pirenena natao tao vakinankaratra iny. Nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo iny ny fifaninana fanatanjahantena an-tsekoly regionaly ka ireo sisy kota fiakatra amin'ny fifaninana regionaly no isolotena ny Drenina amin'ny fifaninana nasionaly ho atao an'ny Mahajanga. Anisany nahatonga vaovao eto amin'ny televiziona malagasy momba ny akon'izay sport scolaire izay ny avy any Manja, Nosivaka, Besalampy, Amboasary Atsimbo ary Bongolava, Befandrina Varatra sy Ivangaindrano ho arahantsika ny fanadihadiana.
Natao aty amin'ny distrika amin'ny Besalampy no nanaovana ny sport scolaire atao amin'ny faritry Melaky. Notokanana tamin'ny fomba ofisaly arak'izany ity lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly atao amin'ny faritry Melaky ity ka samy natonga solotena avokoa ny distrika 5 atao anatin'ny faritry Melaky izay ahitana Maintirano, Antsalova, Ambatomainty, Morafenibe ary Besalampy, Papiatrano. Carnaval mamakivaky ny tanàna no nisantarana ny hetsika izay vao niroso tamin'ny vaky kabary izay nifandimbiasan'ireo manam-pahefana aty amin'ny toerana. Nisy ihany koa ny fanomezana lela vola ray tapitrisa ariary avy amin'ny solombavamboaka amin'ny Madagasikara izay vao fitety Besalampy Iramatoa Sylvie Liva Gervais sy ray tapitrisa ariary avy amin'ny Société Perle ary Vargony ray avy amin'ny Patron Dinsa Mourji mba ho fanohanana ara-tsakafo an'ireto atleta mpandray anjara avy lavitra ireto. Nanaroatra ihany koa teto ny Seskony Besalampy ka nanome mari-pakisitrahana ho an'ny mpanabe izay mendrika indrindra ato anatin'ny Cisco ka ny mpampianatra roa menada avy eo amin'ny Zapy Sonenga no nahazo an'izany. Ny taranja handball kitra sy ny atletisme izay azakazaka marathon sy demi-marathon no anaovana ny fifaninanana ao anatin'ny 3 andro. Zay mivoaka mpandresy eto no hanao ny fifaninanana sport scolaire national izay atao any Mahajanga. Tafiditra ao anatin'ny fandaram-pampianarany ministera ny fanabeazam-pirenena ny fanatanjahantena ka akoatra ny fanabeazana ireo ankizy amin'ny alalan'ny fanovozam-pahalalana dia biazina ihany koa izy ireo ara-tsaina sy ara-batana ka sehatra ray lehibe idirana ao anatin'izany ny fanatanjahantena an-tsekoly. Mpifaninana miisa ray sy dimanjato voatsonga avy amin'ireo zapy 430 mandrafitra ny terena Bongolava no hiatrika ity fifaninanana ao anatin'ny sport scolaire régional izay tolosaina eto amin'ny Zapy Lambotromby ity ka ny taranja foot, basket, atletisme no hifaninanana ao anatin'izany. Manohana amin'ny fanamaivana amin'izao fanatanjahantena an-tsekoly izao ny avy eo anivon'ny fiadidina ny faritry Bongolava raha tsy laza afa-tsy ny fanatsarana ity kianja ilalaovana eto ity sy ny fanohanana ireo atleta mandray anjara. Marihana fa ireo mpianatra izay mandresika tafavoaka amin'izao fifaninanana ara-panatanjahantena eto amin'ny faritra izao no isolotena ny draine Bongolava amin'ny fanatanjahantena nasionaly izay atao any Mahajanga ny 10 hatramin'ny 15 volana Aogositra 2024 avy izao. Tanteraina eto amin'ny renivohitry ny distrika ny Enisovarika ny fifaninanana ara-panatanjahantena sekoly ato anatin'ny Drenina Vatovavy izay nampitondraina ny anarana hoe faharombaka 2024. Nasongadina nandritra ny lahateny ny fandimbiasana ny tanjona kendrena izay sisehitry ny fifaninanana fosiny. Mifaninan-dalana tamin'ity ihany koa ny fanabeazana ireo tanora lahy sy vavy, zaza, ankizy, zatovo hanana fiovantoetra mampiesika. Nisy ihany koa ny fampisehoana ny esika ara-kolosaina mampiavaka Cisco sirairay ankoatra ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Diabe namakivaky ny tanànany Manja nandraisan'ireo mpianatra avy amin'ny Cisco 10 mandrafitra ny faritra Menabe anjara no etsika nentina nanombohana ny fanatanjahantena an-tsekoly hitiliana izay mendrika hisolotena ny faritra Menabe amin'ny fifaninanana nasionaly atao any Mahajanga. Akoatra ny mahafialamboly ny fanatanjahantena dia fanabeazana feno ihany koa izy ity. Manampy ny mpianatra ho olombanina ary mampivelatra ny saina ho tonga matsilo ny fanatanjahantena. Akoatra ireo malala-tanana maro nanohana dia nanolotra vary 4 gony milanja 50 kilao isany avy sy omby iray ho an'ireo mpizaika ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Manja. Andriamatoa Firenena Risara. Aty amin'ny Cisco ny Amboasary Atsimo, Draine Anosy no nanatanterahana ny championnat régional ny sport scolaire nahitana ireo ankizy mpianatra avy lavitra nandray anjara tamin'ity taona 2024 ity. Tonga nanome voninahitra izao fotoana izao ireo lehibe ny sampanjara-panjakana isan-tsokajiny izay tariny lehibe ny distrika ny Amboasary Atsimo fa ankoatra ny kabary izay ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana dia nisy ihany koa ireo hetsika maro izay nataon'ireo mpanjay anjara izay
nampisehoan'izy ireo a ny dia ara-drazana izay isan'ny mampiavaka ny aty amin'ny faritra. Marina fa ao anatin'ny 3 andro no anatanterahana izao hetsika izao, ary izay ekipa mivoaka mpandresy amin'izay nandray anjara amin'izao lalao izao no isolotena hiatrika ny championnat national izay atao an'ny Majinga manomboka amin'ny volana aogositra ho avy izao. Ny taona 2012 no nisy farany ny fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly. Ny taona 2012 kosa no niverina indray izany, ka amin'ity taona 2012 ty ato amin'ny Sisikony Vangaindrano no voasafidy hanatanterahana ny sport scolaire régional ato amin'ny Drenna Ansimasinanana, ka dingana maro no efa vita vao tonga amin'izao sehatra régionaly izao. Mampasilo saina sy mitondra fahasalamana ny fanatanjahantena, ka amprisina ireto ankizy ireto ho tia izany ary indrindra hitondra vokatra tsara ho an'ny faritra Ansimasinanana. Baolina kitra, basket, victade sy pifozamby no ifaninanana ireo Sisiko Dimy, Vangaindrano, Befotaka, Farafangana, Voanjozo ary Midonga Simo eto, ka izay mivoaka ho mpandresy hisolotena ny faritra Ansimasinanana any amin'ny fifaninanana nasionaly izay ho tanterahana any Mahajanga. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma raiky amin'ny 3 volana Jolay 2024 ny fifaninanana lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly régionaly Sofia Jao 2024 izay nitanterahana teto amin'ny distrikany Befandriana Avaratra naharitra 10 andro. Niraisan'ireo distrika 7 manerana ny faritra Sofia. Nanjaka ny firaisankina, ny fifanajana ary ny toetsena mendrika eo amin'ny fanatanjahantena nandritra izany. Ny batany amboara teo amin'ny foot-7 zazalahy dia ny Sisiko Port Berger, handball sy basketball kosa ny Sisiko Bealana no ny batany amboara. Mizara amin'ireo Sisiko maro kosa ny atleta. Nitolorana amboara sy medaly avokoa ireo izay mendrika tamin'izany mba ho fampahirezana sy ho fampirisihana azy ireo. Nanome voninahitra izany nanonampamarana zany dia ny talimparitry ny fanabeazam-pirenena Sofia ary eo lehibe ny sampandraharaha maro izay nitariny lehibe ny distrika Befandriana Avaratra ary batoa Ramasy Sondady Piro izay nitondra teny fampahirezana sy nitsodrano ireo mpifaninana ho solotena ny faritra Sofia hiatrika ny fifaninanana nasionaly agny Mahajanga. Marina fa Sisiko Port Berger no hampiantrano ny lalao fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly régionaly taom-pianarana 2024 tapitry ny vaovao an-saky ankasitrano feo nanao nagnaraka hatramin'ny farany ankasitrano koa ny teknisiana nampitany saky sy feo tamin'ny sika tangy mbola miaraka eto isika omaray veloma be. Ni